Solay podcast. Mianatra miaraka miaraka mianatra. Miarahaba sy mandray ny rehetra mpanaraka dia fahalitafahona aminao indray sambatra amin'izao marain'izao. Miarahaba ny mpiano rehetra dia miarahaba anao ihany koa Marina. Ny loha hevitra androany zany a dia ny fialonana zavatra tena misy amin'ny fiarahamonina rehetra moa izy ity zavatra tena misy vokatra ratsy ka izay indrindra no antony amakafakanana azy ity mba ahafahantsika mahita fahafahantsika ihany koa miala amin'izany raha toka anisany ireo izay miaina amin'izany tsika. Ny fialonana no tiana horesahana androany arak'izay fanolorana nataony Marina teo izay. Inona tokoa moa ny fialonana? Ny fialonana zany dia fihetseham-po anankiray miseho rehefa mahita olona anankiray tsika ohatra manana zavatra anankiray izay tsy ananantsika. Ohatra hoe ny vola, ny endrika, mety ihany koa hoe ny bika na ihany koa zany ny fahombiazana. Ie, na ohatra hoe trait de caractère moa zany manana zavan'izay hoe na ohatra hoe toetra anankiray ananany ohatra hoe manana fahasahiana kokoa izy noho ny tena mety hoe fahasahiana fa mety hoe zavatra hafa zany. Dia ino moa zany tena mahatonga an'izy io Marina? Tiako misarahana kely fotsiny aloha vetivety dia amin'ny teny gasy ny fialonana misy ny asarotam-piaro dia misy ny fialonana. Ny asarotam-piaro moa zany izay fantatritsika rehetra angamba hoe amin'ny lafiny fitiavana, amin'ny lafiny mety hoe saro-piaro amin'ny dadako sy ohatr'izany ihany koa. Fa ny fialonana en général resahantsika moa zany izay ao anatiny ny asarotam-piaro fa miendrika général kokoa. Dia izay fialonana andresahanao teo sambatra hoe misy zavatra tsy riritinao any amin'ny olona anankiray dia izay mba tianao hananana nefa tsy vita hatreo fotsiny hoe mba tianao hananana fotsiny ilay izy fa lasa manosika anao hanana zavatra ratsy. Zany hoe izay fetra izay zany no tena mila jerena tsara satria mandra-pahatonga an'izay fetra izay mety ohatra hoe envie mba te hanosika anao zavatra ilay izy hoe mba tiako kosa raha manana tokantrano ohatr'izao ohatra, mba tiako kosa raha manana endrika ohatr'izao ohatra, mba tiako kosa raha manana fahaizana ohatrany hoe mety manosika anao zavatra tsaratsara zay. Fa raha ohatra ilay izy mihoatra amin'izay ndresaka équilibre moa tsika tamin'iny mihoatra an'izay dia lasa fialonana zany hoe tena lasa zavatra ratsy ilay izy. Ia, tsara be zavatra andresanao teo izay Marina satria araka ny tenao zany hoe tsara ny manana an'izay hoe envie tsy haiko moa zany ny ilazana azy amin'ny teny malagasy hoe filana. Tsy sarotsarotra ny manazava azy mety hoe tsy hitako ny voambolana fa amin'ny teny izao tsika ohatra hoe ny sofianatra le ao ambadik'izay zany le izy hoe mba tsara kosa ity mba te hanana mba ndeha hiezaka koa mba hanana an'izay. Zay zany tsy fialonana fa mbola le fatra mety sy tsara. Fa rehefa mihoatra an'izay zany izy dia lasa miratsy satria lasa miteraka ohatrany hoe fankahalana, miteraka zavatra mety hoe mampandratra anao ihany koa ilay izy rehefa avy eo. Zany mihitsy miteraka miseho amin'ny endrika maro mihitsy ny fankahalana. Ny fialonana azafady mety lasa mankahala mihitsy, lasa ohatra hoe manaratsy an'ilay olona foana ianao, lasa ambanianao ilay olona ety ivelany, lasa iny olona iny foana no ambetindresaka ao, jerenao ny fiainany, jerenao ny fiovany izay zavatra miova aminy, ohatrany hoe iny foana zany lasa centre ny zavatra eritreretinao dia mazava ho azy fa raha variana mijery an'izany ianao dia lany fotoana ianao, tsy isy fotoana intsony ianao mba hijerena an'izay hampandehan'ny fiainanao sy hampandrosoana lasa obsession. Izay mihitsy ilay izy. Lasa ohatrany hoe manana anao zany, lasa tomponao. Exactement, izay mihitsy ilay izy. Izay mihitsy ilay izy ka izay no tena maharatsy an'ilay fialonana zany satria lasa miamanosika anao ho any amin'ny olona sy hijeriny ataon'ny olona sy ny sisa dia mazava ho azy miteraka koa izay comparaison amin'ilay olona hoe tokony izao ao anatin'izay ihany koa zany ilay tena hoe tokony ho izaho ohatra ny nahazo an'iny raha maka resaka tsika zao ohatra hoe ny ampiasana
ohatra hoe nisy promotion misy mpiasa anankiroa eo tena nieritreritra mihitsy ny hoe ay tena zany ahazo an'iny kanjo tsy ianao no nahazo an'izy ohatra fa le olona niditra taty arinanao nefa ianao nefa efa teo folo taona tokony ianao ny ahazo azy raha ny fieritreritrao dia miteraka fialonana koa zany fa maninona kosa lasa mampitany zany ianao hoe tokony za tokony ry tsy tokony ry tsy tokony ry dia lasa miteraka fialonana zany ho anao ohatrany hoe inona no ananan'iny mihoatra noho iza no ahoana no iny no lasa mahazo ilay promotion fa tsy iza lasa ohatrany hoe zay zao fisehony fa ina moa fomba firesaka fisehon'ny fialonana mihitsy zay hoe fa ahoana koa iny vao tonga voaviana ve zany efa teto za efa mahafantatra ny asa hatramin'izay za ny tokony ho zao dia lasa miteraka le izy zay toe-po na fialonana zay ao anatinao ny tena mampalahelo amin'ny fialonana dia tena manokatra lalana ho ana ratsy maro be mihitsy ny fialonana rehefa tsy voafehanao zany satria ao ny lasa tenantsika teo hoe mangahala manaratsy ny hafa ao ny tena hoe manisy ratsy ny hafa mihitsy ao ny mangalatra mamitaka indraindray ianao lasa ohatrany hoe manaonao foana ianao mba hatratraranao iny zavatra na iny olona na iny tsy fantatro inona ka tsy riritinao iny dia zany hoe te anisy ratsy an'ilay olona ianao mamono efa entsika impiry ombeny zany resaka zany mamono mihitsy mety tonga hatramin'ny famonoana ary tena mahavandoza havanonandoza moa zany ny fialonana ka zay no mila tena hitandremana hoe mila mahafantatra tsika hoe ohatry ny ahoana ny fandehan'izy io ohatry ny ahoana ny fisehony ohatry ny ahoana ny ahafahana mety miala aminy na manalavitra azy mba tsy ahatongavana amin'izay ka zay indrindra fantaniako tiako apetraka hoe avaiza ary zany no hiavian'io fialonana io inona no antony tena mahatonga n'ilay fialonana rehefa nanao fanadihadiana kely mikasika izay dia hoe matetika zany tsy fahatokisantsika tena dia anisany anankiray mitondra antsika amin'izay fialonana izay eo ihany koa ny tsy fahafaham-po tsy fahalia amin'ny fiainanao ianao zany dia lasa mialona ny hafa ianao satria ianao tsy fahalia amin'ny fiainanao mety ihany koa trauma tany aloha tany amin'ny fahazazana ihany koa zany raha ny filazan'zareo psychologue zany mahatonga ihany koa io fialonana mihitsy satria ohatra hoe tamin'ny fahazazanao ianao ohatra mety hoe tsy haiko tsy nahazo zavatra mihitsy dia lasa mialona ianao eny ny ankizy rehetra ngamba ny ataoko hoe mitsiritra zavatra anankiray rehefa tsy hananana le izy fa raha ohatra zany le izy ka lasa be loatra tsy mahazo mihitsy ohatra le ankizy par rapport amin'ny namany ohatra dia zay zany lasa miteraka fialonana ary izay fialonana izay hoentinao mandra-pahalehibe tsy haiko misy anampianao kely momba zay hoe Marina hoentina mandra-pahalehibe raha ohatra ka tsy nianatra ianao name an'izay ny voalazanao teo sambatra hoe rehefa mbola kely tsika tahaky ny fihetsem-po rehetra dia manana an'izay daholo ny ankizy rehetrarehetra ka tsy tokony hoe mampitahotra be koa raha ohatra hoe mialina le zokiny fa nahazo an'ity le zandriny na mialina le zandriny fa nahazo an'ity le zokiny fa kosa mila vigilant mila fanaraha-maso ihany mba tsy hirongatra zay zavatra zay mihitsy ka lasa sanatria ary misy koa zany zavatra any ohatra hoe mavita mamono ny zandriny mihitsy na mamono ny zokiny mihitsy ilay anankiray ao anatina firaitam-po ka zay mihitsy no itenenana hoe tena misy voka-dratsy be da be mihitsy ny resaka fialonana io tiako tenena ihany koa hoe araka zay resantsika teo hoe mifameno foana ny zavatra resantsika eto amin'ny podcast satria nyresaka zao teo hoe ny fahatokisantena zany hoe ilay tsy fahatokisantena-nao taloha zany dia mahatonga anao lasa mietreritra ianao hoe tsy mahavita ny zavatra ataon'ilay anankiray ianao ohatra atao ohatra hoe fifananana ohatra zany le izy mialina ianao zany fa ohatra hoe nahazo medaly alimo ohatra ny namanao dia ianao nefa tsy nahazo medaly fa folo ohatra atao hoe azakazaka zany le izy dia izay tsy fahatokisanao tena zay hoe mahavita mitovy aminy koa ianao dia mahatonga anao zany miteraka izay fialonana izay ka mampirisika antsika mihitsy izay mba hiaino hatrany ny podcast satria misy zavatra mifameno foana anatin'ny zavatra resahana eto resaka koa tsika teo momba n'ilay équilibre araka ny teny marina teo hoe mila zany ianao tsy morona be loatra ohatra ny fanomezana attention amina zaza
hoe anankiray ihany nomenao ny attention anao a de lasa any daholo ny attention anao rehetrarehetra matetika moa zay mitranga raha ohatra hoe miteraka zaza ianao za miteraka anao de kely kokoa le anankiray de ohatrany hoe lasa loatra any amin'ilay zazakely ny attention anao de ireo mpiray-tam-po hafa aminy a de lasa ohatrany hoe atao atsirambina mety ho tonga am'zay gna malolo izy zany fa tiako tena zany hoe mila an'zay équilibre zay foana ihany koa ie marina zany ka resaka fialonana nodresantsika resaka fitiavana zao no nodresantsika kely teo amin'ny resaka fitiavana de tena hita mihitsy zany hoe rehefa misy olo tiana ianao a ka misy manatokantona na manakaikikaiky kokoa an'iny olo tianao iny a de matetika ho an'ireo olona araky ny teneninao teo sambatra hoe tsy de manana fatokisa tena loatra tonga de manaitra ny any anatiny rehetra mihitsy zany hoe ho lasa an'ty quotidien ty miresaka tsika hoe mangala badin'olona e sy ny sisa satria misy an'izay eritreritra zay hoe aity tokony ho aity a tsy tokony ho lasan'ny hafa zany de rehefa vao misy ohatrany hoe menace manodidididina an'izay a de tonga de matahotra miteraka an'izay asarotam-piaro zay de lasa ohatrany hoe fahavalo kelinao mihitsy a le olona anankiray raha mahatsikaritra ianao sambatra rehefa misy ny tranga ohatr' zany hoe misy couple anankiray a de misy vehivavy na lehilahy ray tonga manodidididina sy ny sisa matetika le vehivavy sary-piaro a na le lehilahy sary-piaro a tonga de le eritreretiny hoe rival foana no tonga de mahatezitra azy sy alonany fa tsy le olona le olona miaraka aminy fa tonga de le eritreretiny ho rival foana no tonga de tongavana vonoina tsy haiko hopaina aratsiana amin'ny fomba maro samihafa sy ny sisa satria fialonana zay ohatrany hoe matsapy ianao hoe misy zavatra anananyity kokoa manozongozona ana ao anatin'ity relation anay ity tiako anana an'izay a za nefa tsy de manana an'izay loatra fa ty olona ity manana azy de lasa miozongozona ao anatin'le relation de zay resaka hoe tsy fatokisa tena ozy ny sasany hoe matokisa valeur ohatrany hoe tenitenenina foana le izy fa tena mifono hevi-dehibe mihitsy hoe mahafantara ny valeur anao matokisa ny valeur anao mba hahafahanao miatrika an'izany trangan-javatra zany hahafahanao tsy azon'izay resaka hoe fialonana izay na hahafahanao mame an'izay mety hoe anapikiran'izay koa mety hoe eo any koa le resaka ohatra hoe tsika moa zany hoe ohatra hoe any Madagasikara zay moa zany fiarahamonainatsika de hoe mahitatsika ohatra hoe mihitanao mihitsy hoe misy fahasamihafana be mihitsy eo am'le classe sociale zany ohatra hoe misy to de manana be de misy tena tsy manana mihitsy ka zay matetika ihany koa mampirisika an'ilay fialonana satria ohatrany hoe mahita zany ianao hoe tsy rariny ny zavatra mitranga satria ahoana moa ny ankilany tonga de mahazo zavatra be tena hoe manan-karem-be nefa ny andaniny tsy manana nininina mihitsy de zay zavatra zay tena miseho be amin'ny fiarahamonina malagasy ny antony mety mahatonga zay araky zareo psychologue zany de mety hoe izay tahotra ny anafoanana ny zavatra efa kely anananao ihany koa zany hoe ianao zany efa manana kely de mety mbola ho alaina aminao ihany koa zay zany hoe mampatahotra anao zay zavatra dia mitondra fialonana ihany koa ie ndao moa tsika mba hijery hoe zany hoe signe mety ahitana hoe fialonana ny fialonana mantsy zavatra tsy de aseho tsy de miady-metra loatra ianao hoe miala hoe miala n'iny olona iny sarotra be mihitsy no hiteny na tsy hiteny aman'olona raha fa hiteny amin'ny tena ary hoe tena miala n'iny olona iny sarotra de noho izany zany zavatra tsy tena hoe tonga de hita mazava be ny fialonana de misy signe anankidimy afaka resadresantsika eto ahitanao an'izay hoe fialonan'izay ao anatin'izay ny voaloha de ny fanaratsiana foana misy kritika foana ianao amina olona zany na misy kritika foana ny olona ray aminao izahay moa zany rehefa miresaka de
dans les deux sens foana satria io olona resahana io a mety olona fa l'autre fa mety ho izay miresaka ihany koa de manainga foana zay a mba handiny-tena ihany foana koa amin'ireo podcast rehetrarehetra zay atao a fa tsy hoe natao an'ny hafa foana satria samy olombelona mitovy daholo ihany tsika rehetra samy mety manana n'izay zavatra zay samy voakasika zay zavatra resahana zay de ny teboka voalohany-dresahana atao de hoe kritika foana zay zavatra ataon'ny olona anankiray de kritika foana ohatra hoe tsy haiko betsaka misy anankiray zany fiakanjony iny androany inona koa mba ataon'iny eny misy zavatra foana zany zay zao zavatra tena hita hoe anankiray tandremo zany rehefa manao an'izay ianao rehefa manao an'izay ianao zany amina olona ray na olona miverimberina le olona tsara ianao zany manomboka mandiny tena kely hoe so de mba fialonana ny teboka faharoa ny teboka faharoa de hoe ohatrany hoe tsinitsiniaviny ny fahombiazanao ohatrany hoe zany manao zavatra anankiray ka mahomby ianao a de amaivan'le olona iny reny koa ve inona koa fa tsy namely mihitsy ny concurrent ohatra fa iny nahazo voalohany fa ny tena marina narary daholo ny concurrent rehetra ohatrany hoe tsy asiany valeur zany lay réussitinao lay fahombiazanao hoe tena ezaka avy aminao tokoa na tonga anao ny réussir fa aminazy zany ho an'le mpialona zany de hoe tsisy dikany iny fa reny zanak'olona mahitahita reny tsy haiko tsy fantatro hoe zany hoe zay zany le izy ohatrany hoe ambaniny mihitsy zany ny ezaka ataonao zany hoe tsy jereny mihitsy hoe nisy fiazahanao tao anatin'le izy fa miteny izy hoe satria ny hafa tsy nahomy anisan'ny zavatra matetika tenenina koa de ny hoe mba tsara sanjila tamin'iny izy zay tena fomba fiteny mihitsy mba tsara sanjila mety tsy voatery hoe sanjila fa mety tena le fiazahan'le olona no nampatonga an'iny fa raha matetika ianao miteny an'izay de tsara ihany koa zany mametra-panontaniana ny teboka fahatelo de ny resaka hoe fomba ohatrany hoe rehefa ahoana moa zany ny ahafahantsika manazava tsara ny hoe agressifa milamindamina aminao nefa ohatra hoe manao compliment ahoana moa teny compliment zany tsy de haiko loatra manao ohatrany hoe compliment détourné ohatrany hoe tena mavitinareo ohatra hoe resaka koursa ny teneninao teo esteny zay ngamba ny azy teneny azy ohatrany hoe zavatra manesoeso zay mihitsy le izy fomba fiteny manesoeso fomba fiteny manatsafa ohatra hoe le koursa nyresahanao teo zao hoe nisy navita to de eny mavitinareo efa fantatrainge ohatrohatry zany 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 hoe tsy tena mifaly hoanao zany le olona fa hitanao hoe zay manesoeso teny ohatrohatr'izay fialonana koa ny ao ambadika zay zavatra zay ny teboka fahaefatra de mampitovy na hoe mangalatahaka zay ngamba azo tenena anazy mangalatahaka ny fomba fataonao izy aratsiny ianao nefa ny zavatra ataonao ezahany atao na ohatra hoe fomba fekanjo zany mety hoe fomba fiaina zany mety hoe fomba fiteny zany mety hoe fomba tsy fantatro hoe ahoana fa misy zavatra alaintahaka aminao ary io de confirme tsara n'le zavatra nytenentsika tamboloha hoe misy zavatra ananany na anananao tsy riritiny de tia no ananany ity teboka faefatra ity de tena maneho an'izany mihitsy hoe mangalatahaka anao izy amin'ny fomba maro samihafa nefa aratsiny ihany ianao de zay zany tena mampiseho mihitsy mampiseho flagrant ny resaka fialonana de ny teboka fahadimy farany izay efa somary nyresantsika teo ny hoe tsy tena faly amin'ny fahombiazanao zany olona na betsaka raha ny ohatra hoe mitsikitsiky ny miarabanao sy ny sisa fa tena fietsaram-belatsy fa tsy tena mifaly raha ohatra hoe tafita ianao na nahazo an'le zavatra tena tsara ianao na drany tsy mifaly sincèrement anao zany izy fa na izy tonga de tsy miteny na izy mody miteny arabainy fa ny ambadika any izy tsy tena faly ka mila raha mahita andreo zany na matsapy ianao hoe manao andreo
de probable be hoe fialonana ny ao anatinao a ka tsara zany ianao a mijery misimisy kokoa sy mitandrina mba tsy hivoaran'izay zavatra zay. Tandremy fa ny olona akaiky mihitsy koa de misy ny fialonana araky ny resantsika teo ohatra hoe na mety amin'ny mpiray-tam-po, ny namana akaiky, ny mpivady, ny ray aman-dreny sy zanaka misy ny fialonana amin'izany zavatra rehetra zany. Tsy voatery hoe olona fahavalonao ihany na olona tsy fantatrao na olona inona moa zany tsy ritranao ihany ny fialonana fa misy ihany koa amin'ny cercle tena farak'izay hoe intime aminao zany a ny olona akaiky anao a dia mety misy ihany koa zay fialonana izay teny atsipikely vetivety moa zany zay zavatra zay. Marina mihitsy zany ka marina zany zay nampahatonga ny leloa ny safidinan'le loha hevitra hoe zavatra mety tena animba sy amono mihitsy ny resaka fialonana ary mety misy amin'ny lafim-piainana maro samihafa ka noho izany de tena mila attentif zany tsika amin'izy io. Inona ary zany ny azo atao? Inona ny azo atao mba ahafahantsika tsy haiko raha za zany za manokana de inona ny azoko atao a mba tsy hananako an'izay inona moa zany ilazana an'izay fialonan'izay ho an'ny hafa. Misy teboka vitsivitsy reto ho resahako tsy haiko mety ho ampy na tsia fa anjarantsika moa zany no mifampiady hevitra anatin'ity podcast ity tsy haiko marina koa mety misy zavatra azony atao a. Fa ohatra zany azontsika atao aloha zany voalohany indrindra moa miverimberina foana le izy hoe manaiky aloha ianao zany fa mety misy fialonana aminao. Zany aloha zany tena zava-dehibe hoe tandremo fa misy fialonana kely ato amiko zany. Faharoa manakarak'izay zany a de mila fantarintsika ihany koa ny hoe antony mahatonga izay araky ny resantsika teo hoe fatokisan-tena tsy ampy ve fatokisan-tenanao mety nisy fahadisom-panantenana ve niainanao taloha tany amin'ny fahazazana jereo zany ny lasanao hoe inona ny mety antony mety mahatonga anahy lasa mialona ohatr'izao araky ny resantsika teo hoe mety misy zavatra efa niainanao taloha mahatonga an'ilay ino ty anarany mahatonga ilay fialonana. Fahatelo mila manana an'izay efa niresantsika ihany koa ty le hoe estime de soi hoe mahafantatra valeur ianao manana valeur ianao a de mila fantarinao zay valeur-nay zao a ka tsy mihozongozona zany ianao raha sendra misy olona mialina aminao a dia anananao zay valeur zay hoe tsy maninona zay resahany ihany araky ny teny marina teo maneso izy na tsy haiko tsy fantatro misy olona maneso ianao na ohatra zany a de mila mahatoky tena zany ianao raha ohatra zany dans le sens contraire indray zany de hoe ampitomboy ny fatokisanao tena mba tsy alonanao olona hafa. De araky ny resaka marina teo ihany koa moa zany le hoe resaka inona moa zany manao comparaison ohatrany hoe mampita hoe reto koa ohatra manana zavatra tsy ananako de ohatrany hoe malahelo ianao zany amin'ny zavatra zay fa hoe ajanony le fampitana e manana ny valeur ianao araky ny resantsika teo a tsy voatery ianao a mampitaha ny fiainanao amin'ny fiainan'olona hafa ary io moa le resakantsika foana hoe tsy mitovy ny départ tsy mitovy ny départ tsy maninona zany tsy mitovy ny départ fa ekena zany zay hoe tsy fijovinana départ zay zareo mety efa any amin'ny chapitre 20 ianao mety mbola vao manomboka boky tsy maninona fa de hoentinao milamina eny ny fiainanao de tsy mialina ianao zany rehefa mahatoky tena ianao tsy mampitaha amin'ny tenanao ianao ary manana zay ohatrany hoe estime de soi zay ihany koa. Eo ihany koa afahantsika maneho zay fialonana zay de afaka miresaka tsika miresaka amin'ilay olona mety hoe hialonanao de miresaka milamina ianao hoe ohatrany mahatsapa fa ohatrany misy fialonana kely aminao inona ny mety ho anton'izay mila miresaka milamina zany hoe ohatra tsy haiko ohatra hoe amin'ny ray aman-dreny raha misy fialonana aminao amin'ny ray aman-dreninao na amin'ny zanakao de resao le izy hoe misy zavatra ato anatiko misy fihetsem-po mety hiteraka fialonana ka de ho resahako aminao le izy. De fa misy ihany koa zany atao hoe averimberina foana koa moa zany ty le hoe mahaiza midera sy mahaiza makasitraka ny anananao de alaofia ny fiainana amin'izay zavatra anananao fa tsy voatery manana ny ananan'ny hafa ianao vao afaka miaina tsara fa de ataovy zay mety e. De raha tena ohatra moa ka hitanao hoe tena miompampana loatra mety hoe lasa tena mety havandozana ohatrany dia tsara angamba ihany koa manantona ireo olona zay efa mana-talenta sy manam-pahaizana momba zany toe-javatra zany ohatra hoe psychologue mankanesana amin'ny psychologue raha hitanao fa tena efa manakaiky an'ilay limite le izy. Marina mihitsy zay feno tsara ny zavatra niresahanao tao sambatra fa de
ny fotoana koa moa ty efa voafetra le ny voafetra ny fotoantsika. fotoana efa manakaiky sadiny amin'ny farany amin'ny fotoana manaraka indray mbola mamelabelatra sady ny mahatsara ny antsika moa dia mifameno daholo ny loha hevitra rehetra resahana ka noho izany dia manainga ianareo mba iaino ny podcast izay efa vita fa mba hifampizara hevitra ihany koa. Ia dia toy izany indray ambany izany ny podcast antsika androany dia mametraka ny mandrapitafa indray amintsika rehetra dia manao velomanao ihany koa Marina. Veloma sambatra dia mandrapiresadresaka indray ho an'ny mpanaraka misaotra ny fidelité anareo.